dia faly miarabanao any atokantrano any izay am'izao fotoana izao ianao zay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana loharano mpamonjena inonay sy antenainay fa ny fampahirezana zay efa noentinay taminao hatramin'izay nanarahanao ity fandaharana ity dia nitondra fahirezana nitondra fanasitrana ary koa nitondra vahaolana ho anao ho an'ny ankohonanao ary nahitanao fombiazana koa teo anivon'ny asa manara zay fanaonao andavanandro mino zay fa niezaka koa ianao nitantara taminay nanantona ny fiangonana mba ahafahanay manome hevitra anao manoro lalana anao mampafantatra ny zavatra tokony ataonao eo alohan'ny zavatra toe zavatra zay mitranga tsy fantatrao mitranga eo amin'ny fiainana mino zay fa nataonao zany ary nahita vahaolana ianao satria ny Andriamanitra zay torinay ry havana dia Andriamanitra tena miasa mahery ary maneho fahagagana marina tokoa izy manamarina ny teny zay teneny ny mpanompony izy manamarina ny afatra zay omeny ny mpanompony izy ary inona amin'ity androandroany ity raha hitondra ny fampahirezana aminao ahako amin'izao fotoana ariva izao fa ahery ianao nefa melohany hitondrana ny fampahirezana dia tsara hivavaka sika ho voninahitra Andriamanitra ray masina tsara indrindra zay ny an-danitra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanaka ilay tokana izay no ny fahasoavanao sy ny famindramponao afaka indray mifampahery Jesosy amin'ity fotoanany io ity ta io Jesosy ny tsiraray avy zay rehetra manaraka ny fandaharana ta io Jesosy ny olona zay mahita ihany koa ianao any hiasa mikery hiasa amin'ny fahasoavanao magaga tsy takatry ny saina ary atanteraka siana marina anisy tombo kasety tanteraka zay tenteneny mpanomponao voninahitra ny arinomasina matoky ao ray fa nio fahagagana ianao ary hita ianao amin'ity androandroany ity misaotra Jesosy eo amen minao fa efa niomankoma ianao atokantranonao ary niomana tamin'ny baiboly raha avy niasa ianao dia hoe ianao hoe fanarako isan'andro isan'andro ny fandaharana loharanom-pamonjena ka dia tsy aly ianao eo ambototry ny radio ary tsy aly ianao eo amin'izay rehetra mety ahafahanao miaino zao afatry ny tenin'Andriamanitra izao ny zavatra tiako tenenina aminao ry havana Andriamanitra dia mahatoky ary mitana ny teniny tsy miova izy fa rehefa miasa izy dia tsy misy mahasakana naoviana naoviana ny tiako ambara aminao amin'ity androandroany ity afatra napetraka ny tompo tao anatin'ny foko dia zao ny hoe ny tokony ataonao eo anolohan'ny ady maro zay mitranga eo amin'ny fiainanao indrindra fa ny fanahiny zay tena hoe fahavalon'ny zanak'Andriamanitra fahavalon'ny olombelona fahavalon'ny finoana mihitsy ary ny fanahina ry havako ary io fanahina io mahatonga ny olona tsy tafapetraka tsara mihitsy ny finoana tsy tafapetraka tsara mihitsy eo amin'ny fanompona fa tonga mampiditra fisainana na fanao tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra ary dia manatanteraka izany ka rehefa tanteraka izany zavatra izany ka tsy mahomby izy dia ho nysoratra masina hoe ny ataon'ny olona ihany ny mahasimba ny aliany dia amin'i Jehovah ny sosotra ny fony zao ry havako malala amaky andiny soratra masina isika ho voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny Mateo toko fahafito Mateo toko fahafito andininy fa efatra am'roapolo vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Mateo toko fahafito andininy fa efatra am'roapolo vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy koa amin'izany nazovy mandreny teniko izany ka manatanteraka azy dia hoariko amin'ny lehilahy endry izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy averiko tsara amin'ny anarana Jesosy koa amin'izany nazovy no mandray izany teniko izany ka manatanteraka azy dia hoariko amin'ny lehilahy endry izy izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy ry havana Andriamanitra rehefa mandefa ny teniny dia izao fanorenana ho atsika izay miaina amin'izao tontolo mpiainana ny atao hoe oran'ny famindrampo izao Andriamanitra te hiasa mahery ary aneo aminao ny mahatoky azy tsy mivadika amin'ny teny izay lazaina izy ny olona zay
mankato azy ka mametraka sy manorona ny fiainany manontolo amin'ny fankatoavana dia hoy izy hoariko amin'ny olona na lehilahy endry izany olona izany. Ry havana, ny zavatra nisy raha any amin'ny lioka ny vakina dia nilaza hoe ny olona tsy mankato dia nanorona ny tranony teo ambonin'ny fasika rehefa avy ny rioka dia voaka izany trano zany dia mirodana ilay fanorenana manorona teo ambonin'ny fasika. Ny zavatra misy mantsy ry havana, ny olona ankehitriny dia mitady tany malemy anorena mpangady, ary raha vao mitoro-teniny tsy mitoro fitahina dia efa iverin'ny olona hoe tsy toro-teny tokony enono zany amin'izao andro ny tena krizy be zao, andro ny tena mila fitahina be zao, satria nanjary adin'ny olona ankehitriny ilay fahasoavan'Andriamanitra ary tsy manomana ny olona ny fiainam-panahy ny olona amin'ny fiainana mandrakizay tsony olona amin'izao fotoana izao. Fa ny mahamaika azy dia ny fiahina, fanahina, ny vola, arena, ny trano, ny fiarakodia, satria tonga mijery olona zay manana ireo izy ankehitriny. Tsara ho fantatra ao fa izao ny zavatra misy. Fantatr'Andriamanitra ny fotoana mahamety anomezana anao izany zavatra izany. Noho izany aza maika ianao fa zao ny ataovy ao reno aloha ny fiainam-pananao eo ambonin'ny vatolampy. Ny manorony ambonin'ny vatolampy tsy mora, satria ny miady vatolampy zany tsy asa mora dia mora, fa miasa daholo ny karazana fandraka maro isan-karazany, ary raha tsy mahay miady io ary dia vaky ilay vatolampy. Mila précision tsara mihitsy zany, mila maritrefo tsara mihitsy zany, mila fitoerana tsara mihitsy zany, ary zay no mahatonga an'ilay izy ninona zavatra mitranga dia mafy orony io, na dia na cyclone ny fiainana faran'izay mafy azy, rehefa mafy orony io dia ho ia hoe tsy rodana ny fanorenana izay nataonao. Mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra. Menary ianao ry havako, ny zavatra misy ane dia zao hoe rehefa ao anatin'ny ada ilay olona anankiray dia tonga malaindaina mivavaka izy. Rehefa malaindaina mivavaka izy dia ny devoly mandefa feo maro isan-karazany eo amin'ny sofiny ao, satria ny devoly dia miasa eny amin'ny rivotra. Zao mihitsy ny mety mahatonga an'io ny devoly, zao no mety antony zavatra hitrangany zavatra io. Tsy hitan'izany ihany fa na dia ny fiarahamonina manodidina anao azy dia efa teneninao aminy ny zavatra mitranga sy mipotra eo amin'ny fiainanao, dia lasa ianao mihaino ny zavatra teneny. Ndray andro zavatra ampitaiko aminao, narary ty anabavy anankiray dia narary voan'ny romatisme izy, dia ny zavatra nisy rehefa reradreraka tsy ampivavaka dia mba resadresaka manolo eny dia hoy ny olona minana famakina. E famakina dia fanafody anankiray na tambavy anankiray zay eny amin'ny dokotera eny, zay mampivoaka anao tsy mitsatra, zany hoe toy ny manao cure ny ao anatin'ny tsinainao rehetrarehetra, manala ilay mety loto ao anatin'ny vatanao zany, ao anatin'ny tsinainao. Dia hoy taminy ny aretinao ane ka tsy ao anatin'ny tsinainao satria saika anao zavatra io izy, fa ny aretinao dia ao anatin'ny tenanao sy ny tolanao mihitsy ny tena misy azy. Ka hoy aho hoe somary nanany any miomana amin'ny odivao odivasy na le raisy valo zany, mba hafaingana ny fanasitrananao dia ny meloha zany rehetra zany, satria tsy moramora no manao zany zavatra izany. Ry havako, ny tiako hananarana anao amin'izao fotoana izao, apetrao tsara ao amin'Andriamanitra aloha ny fahatokisanao, aza mametraka ny fanahina ho lohalahara eo amin'izay rehetra ataonao, fa raha ny fanahina ny tonga eo dia tsy ho tafatoetra ianao, fa mora enjery ary mora ikodia. Ino ary ny tokony atao? Fangaro solarony ireo fanorenana zay teo ambony vatolampy, izay nanorenana ny fahasoavan'Andriamanitra ireo. Dia efa kitsika ny amin'ny Hebreo 12:20. Hebreo 12:20, andiny 10:10, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Vaky toy izao amin'ny anarana, ary mitandrema tsara fa ndreo isy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra,
fandrao izy faka magnidy mitsimoka ampikorotanareo ka ho voalotony maro. Le tapany voalohany mitandrema tsara fandrao isy ala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Mila mitandrina tsara ianao eo anatiny lay fanaovana lay fanorenana mba ho mafy tsara izany. Mila mitandrina tsara ianao, tsy manao kitoto mihitsy ianao. Zany ane ny olona endro Jesosy hoariko anareo zay olona endry zay mankatoy ny teniko. Zay mankatoy ny teniko dia hoariko anareo zay tahaka azy izy. Fa tahaka ny lehilahy nanorona ny trano ambony vato lampy izy ka nahaviny rioka dia tsy ampany. Inona koa ny fitandremana tokony ataonao? Hebreo toko 2:2 voalohany vaky toy izao amin'ny anarana Jesosy. Ary amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa zay zavatra efa rentsika fandrao izy fotoana amelantsika izany ho vototra. Mila mitandrina manao ny fanorenana, mila mitandrina mafimafy kokoa fandrao mamela ilay fahasoavan'Andriamanitra ho vototra isika ry havako. Rehefa vototra ilay fahasoavan'Andriamanitra dia lasa manaonao foana ilay olona. Rehefa manaonao foana ilay olona dia mahazo laka ny devoly hidika eo amin'ny fiainanao. Ary zany mahatonga ny mpino maro amin'izao fotoana izao satria nanorina ny fiainany tao anatin'ny fitahiana fotsiny ihany. Fa tsy ilay tena fanorenana araka sitrapon'Andriamanitra fankatoavana tanteraka. Ity ao tompo anompo anao ka hankatoanao tanteraka amin'ny foko rehetra sy ny fanahiko rehetra ary ny saiko rehetra. Tsy zany nataon'ilay olona zao fa tonga ao am-piangonana izy. Satria misy toriteny mahafinaritra, ho tahiny ianao raha voaka, ho tahiny ianao raha miditra. Tsy tokony izany ianao ry havako. Fa izahay tsy dia mpanao kobakambava. Fa ny fahamarinana no lazainay sy torianay aminao. Dia izao ihany. Manorina miaraka amin' Jesosy. Ary tsy mamotra ilay fahasoavana zay efa niraisinao tao aminy. Eto dia manepo teny raha mbola sambany ianao vao mba nandre zany afatra tahaka izany, afatra hoentina izany, mbola tsy nandray an' Jesosy ianao, dia hoy hoe andramika izao fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrampony. Zay rehetra nandeha ka nanandrana dia nahatsapa sy ny aina tao anatin'ny fahasoavany. Ary ny ravoravo tahaka izany ny tenako zay mitoro ny tenan'Andriamanitra aminao amin'ity androny io ity. Hoy ianao manao hoe miaritra ihany ahako, mifikitra ihany ahako, tsy mamela izy ho vototra ane zahako, fa ahoana tsy mahita fombiazany. Andriamanitra ry havako mahalala ny itondran'ny olona tsiraray avy. Fa izao ovakitsika eo amin'ny Petera voalohany toko 7. Zanako sy ny asan'ny tanako izy dia aoka dikan'izany dia zao ain'Andriamanitra mitondra ny fiainanao. Ianao ro mieritreritra hoe ihanina ny mahay mitondra ny fiainako dia tsy andeha fiainanao io, fa izao ihany ain'Andriamanitra mitondra ny fiainanao. Petera voalohany toko 7 andiny 12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny mason'i Jehova dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny mihaino ny fivavany, fa ny tavan'i Jehova dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Aventsika ilay tapany voalohany, fa ny mason'i Jehova dia mitsinjo ny marina. Manao fanorenana ianao, miaritra ny mafy ianao, tsemboka ianao, mandany andro mivavaka ianao, mifady anina, mamonjy alim-bavaka, mifetena amin'ny zavatra maro isan-karazany. Zao ny tsarovy. Hoy ianao manao hoe mety tena reraka, kivy hafa tao tsy hitako mihitsy ny valivavaka. Hoy soratra masina, ny mason'i Jehova dia mitsinjo ny marina. Dikan'izany tsy afoin'Andriamanitra ianao fa hitan'Andriamanitra. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ianao dia tsinjovony sy arahany maso isan'andro. Fa manino ianao ny tahaka izao? Velonaina, mifoka rivotra tsara mihitsy, tomady, salama. Ary na tsy salama ary ianao mandre zao afatra izao, fa nanina ny renesinao zao. Misy fahasoavana omanina Andriamanitra anao, misy fitahiana omanina Andriamanitra anao, fa ny zavatra takiny aminao aloha dia izao aoreno amin'ilay tsara indrindra ny fiainanao. Dia izao manorena ny teninao amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Manorena ny fiainanao amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka, ary tsy miala amin'izany na ho amin'ny ankavia na ho amin'ny ankavanana, satria Andriamanitra zay tompontsika dia Andriamanitra tsara ry havako.
halleloia. tiako ianao ifaly eo ampandrenesana izany afatry ny tenin'andriamanitra zay mitondra fevelomana izany. Vakitsika etoe maky ny soratra masina atsika voninahitr'andriamanitra ngo amin'ny Jakoba toko voalohany andininy fa 4 vako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa samy alaim-panahy ny olona raha tarin'ny filany sy angoleny izy. Alaim-panahy daholo ny olona rehetrarehetra. Aza mihevitra hoe ianao rery no tratrany zavatra tahaka izao zay atao ady mangotraka zao. Tsy ianao rery fa ny olona rehetra dia alaim-panahy. Indrindra ho iaho ity fanahina fa samy alaim-panahy ny olona raha tarin'ny filany sy angoleny izy. Manangoly ny fanahina. Mampitambitamby ianao zavatra maro isan-karazana izy io. Io zavatra io tsy ao anatinao, tsy akory tady io tsara diavako, fa tsy ao anatinao io fa zavatra ity ivelany io mitady hiditra ao anatinao. Alefa andevoly ao anatin'ny sofinao io mba tady avy akatoerana ao anatin'ny fonao. Tsy ao aminao io fa ity ivelany. Zay no mahatonga ny soratra masina toerony de olo de andositra tokony hanohitra izany ianao hoe ry fanahina mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy hiala. Ry tebiteby mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy hiala. Anao fanorenana tsara ianao. Ametraka le fahasoavan'Andriamanitra tsara ianao. Ametraka ny mombanao tanteraka am-pelantanan'i Jesosy ianao. De hoy ahako aminao. Na iza na iza fa marobe ny efa niainana ametraka ny fiainany teo de samijoro vavolombelona fa hafa mihitsy ny miaraka amin'Andriamanitra sy tsara fanorenana satria miafanapahan-kevitra ao sy ny fanorenana ataonao no mamaritra ny anjara ho avinao ratra zay. Raha tianao ny aharitra ary matetika firesakitsika rehefa misy olona mitoroteny de mba sara mpiaranao zay tsy mihaino toroteny olona hafa fa zay tsy mihaino zao ary ten'Andriamanitra de fantatremana hoe tany mafy zay nanao mba tsisy akasaka zay fanorenana zay riavako la ao amin'i Jesosy zay mafy tsara ve le fanorenanao. Fa rehefa mafy tsara io miasa Andriamanitra ary manohana io zavatra ezaka lehibe zay ataonao io Andriamanitra. Aza velanao ipidiran'ny zavatra hafa ny sofinao fa tokony andany andro ampandoliana ambavaka ianao. Mandeha be ny fotoanantsika fa ho iaho hoe aoreny tsara ao amin'i Jesosy ny fiainanao. Aoreny tsara araka ny ten'Andriamanitra. Fa rehefa manao izany ianao de manorina ny fiainanao, manorina ny andronao, manorina ny hoavinao eo ambony vatolampy tsy izany fa Jesosy ilay vatolampy mafy indrindra. Ivavaka sika ho feny ny ten'Andriamanitra zay natao teto tamin'ity fotoana ity. Ivavaka sika Tompo misotranao zay no ny fahasoavanao sy ny famindramponao afaka nandre zany afatra izay fa na de izay miteny azy Andriamanitra de mba mianatra fankatoavana ao anatin'ny sitraponao ihany koa. Tompo taeo ny afatra tainy olona zay nandre ianao any asa mahery eo amin'ny fiainany ampio izy toany fanamahery fanamazoto mba irehitra Jesosy irehitra ny olevona ny lay fanahiny ka tsy ana toerana eo amin'ny fiainany na de kely akory azy. Matoky ao Jesosy fa azy ireny ianao ka hitaradalana azy mandritra ny fiainany. Matoky ao Jesosy fa hanoana azy ianao amin'ny anarana Jesosy nangatahako izany vavaka izany misaotra raha io. Amen.